Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ry olon'i Kristy avotiny Jerosalemanao. Tampoka ny fiavian'ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, mpandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Mialoha izany dia ianao olon'i Kristy no voatendry. Araka ny voasoratra ao amin'ny Psalm 112 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy ka nanao taminy hoe Jehovah no mombanao ho lehilahy mahery. Amin'izao herinao izao hitondra fanovana ho an'ny tanànanao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Psalm 114 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nitodika nijery azy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanan'ny Midiany. Tsy efa naniraka anao va? Ny fahavononanao no ilainy. Vavaka isika. Raha eo, kely aho, nefa raha ilainao ho fitaovanao hitondra fanovana, dia manaiky aho. Ity aho, irao aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-piaona tompoko.